Misy koa ilay karazana fifandraisana mety ohatra hoe avanao na hoe namanao na koa mety hoe sipanao na vadinao dia miantehatra be aminao foana. Zany hoe ianao rery ihany ny mitondra an'izay mety mahavelona na mahafaty an'ilay fifandraisana. Ohatr'izany zao ohatra hoe rampinamana dia ianao foana no mitady an'ilay namanao fa izy tsy mitady anao zany dia ianao foana no mitady fotoana manontany anazy hoe ahoana oviana indray tsika ny mihaona raha ohatra tena mpinamana be nareo. Ohatr'izany koa ohatra ny mpitsipa ohatra ianao foana no miteny hoe oviana indray tsika mihaona na hoe oviana indray no mba hiaraka isakafo kely fa izy mety tsy dia amin'izany loatra fa ianao foana zany no mitady sy manomboka hoe aiza indray ny androsoana amin'ity fifandraisana ity. Dia ilay karazana relation ohatran'izay miantehatra be aminao. Asa ahoana ny fandraisanao azy hoe tsy mampaninona anao ve raha ohatra hoe misy finamanana ohatr'izany. Zany manko ilay lazaina hoe sens unique hozy izy ny vazaha, zany hoe any aminao daholo zany baolina rehetrarehetra fa rehefa any aminazy ny baolina dia atsipiny aty aminao. Mety ho ela velona ve ny fifandraisana ohatran'izany aminareo? Asa ahoana ny hevitrareo?